ny farany amin'la valipaty politika za tena mialatsiny raha misy sambatra ianareo ny sambatra indrindra fa le filoha nge tena mbola iza moa zany zao tsy mitsikera azy ohatrany ataontsika hoe mitamatama fomba fandraisana andraikitra na ohatrany mandinika lala ao anatin'le izy fa raha ny zavatra nataonareo ange tena mialatsiny a le volamena navadika bolongam-by reny ve raha etsehana raha-pitsy dia valifaty politika mialatsiny kosa namako zany olona tononinao zany ange namotika ny era Madagasikara no mena ny lasa Madagasikara Airlines dia androany ve vao kitika zany olo zany dia tsy menatra kosa nareo miteny hoe valifaty politika mialatsiny aminao androany a zany mpanolotsaina ny PRRM dikan'izay zany afaka manao zay tiako atao koa dia raha pitso sy raha afaka pitso dia mianina fotsiny rehefa enjehana dia nareo manao valifaty politika azafady kosa aza tao an'izany le fireneny ny aranahitsika ny arembe an'ity fireneny ity nafindra tany atany hafa valifaty politika zany zay ny tenenako anareo hoe tena mbola io le filoha io ary ny eo fa za dia tsoroko mihitsy raha zany tamin'ny toerany tsy io zany no nataoko zay nanao dia mijoro ny ministera androany izahay dia miady ary tsy manaiky itsony ny fanagadrana mpanao gazety maty amina amin'ny alalan'ny fanehoan-keviny na ny soratra izay soratany. Ny ministera zany dia mazava ny position-any iady mahakasika ny tsy tokony anagadrana intsony na amadiana ny délit de presse tsy mety ny amadiana ny code pénal ho an'ny mpanao gazety noho ny fanehoan-keviny noho ny vaovao zay avokany na noho ny soratra izay nosoratany na amin'ny alalan'ireo sehatra anabaka izany amin'ny alalan'ireo sehatra zay tamaso toy ny haino vaky jery zay zany no anisan'ny tena tantsika ary ao anatin'izy io dia tsy maintsy isy ny atao hoe fiara-miasa amin'ny ministera ny fitsarana zay iarahanay moa andresena lahatra azy ireo indrindra fa ny kitiany moa matetika le article 91 iny no kitiany maître izay matetika zany mahatonga an'izay famadiana ny délit de presse lasa ho any amin'ny droit commun izay